dawa abakoka toko fatelo andiny faharoa Filipiana voalohany andiny fahaenina ary ny Salamo roa amby sivifolo andiny fahafolo. Abakoka toko fatelo andiny faharoa. Ny anaran'i Jesosy. Jehova efa reko ny filazananao ka raiky tahotra. Jehova velominy asanao ao antenatenany taona. Atao fantatra eo antenatenany taona zany na dia tezitra azy ianao tsaroviny indra fo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy isa roa telo. Jehova efa reko ny filazananao ka raiky tahotra. Jehova velominy asanao ao antenatenany taona. Atao fantatra ao antenatenany taona zany na dia tezitra azy ianao tsaroviny indra fo. Filipiana toko voalohany andiny fahaenina. Ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no ahatanteraka izany manapiavo ny andron' Jesosy Kristy. Salamo roa amby sivifolo andiny fahafolo. Fa ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka ny anyombo manga miosotra diloilo vaovao aho. Fa ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka ny ombo manga miosotra diloilo vaovao aho. Iverintsika amin'ny Abakoka toko fatelo andiny faharoa satria eo mitebika iangantsika. Jehova efa reko ny filazananao ka raiky tahotra. Jehova velominy asanao ao antenatenany taona. Atao fantatra ao antenatenany taona zany na dia tezitra azy ianao tsaroviny indra fo. Velominy asanao ao antenatenany taona. Teneno hoe velominy asanao Andriamanitra ao antenatenany taona hoe. Alasana vavy ianao ve mireconnaître hoe miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra? Be lehibe alasana vavy ny kristianina ankehitriny tsy mireconnaître an'izany hoe miasa amin'ny fiainako Andriamanitra. Noho ny ady izay andalovana, noho ny zavatra maro izay tsy maintsy hatrehana, dia indraindray ohatra ny takona amin'ny mason'ny kristianina ka tsy mahita an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany intsony. Mialohany ameloman'Andriamanitra ny asany eo amin'ny fiainanao, mila mireconnaître ianao aloha voalohany indrindra hoe miasa amin'ny fiainako Andriamanitra. Afaka milaza venao androany hoe Andriamanitra ninona mitranga amin'ny fiainako tsy ohatr'izao ara tsy ianao miasa amin'ny fiainako. Raha lasakana bafy tena ekeko hoe mety mandalo olana ianao, mety mandalo zavatra maro samihafa ianao, fa mifantaro fa tsy ohatr'izao ianao ka tsy niasa tamin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy mbola ianao tsara indrindra, mbola tsy tanteraka ilay tena nofinofo be ianao hoe tena feno voninahitra amin'ny fiainanao, mandresy be ianao. Fa izao nefa ny zavatra azoko lazaina efa andalan'ny fahombiazana ianao, efa ny andalan'ny mety tsara ianao. Raha tsy miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra efa ravy ianao. Tena milaza aminao raha tsy miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra efa mitondra tabararata lava be ianao eny an-dalana, dia rianombony eria asianao tavoangina ovivo, dia sady mandeha ianao milaza hoe ity ny faniloko ity ny tiako lazaina dia izao. Raha tsy miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy ohatr'izao ianao. Mba tena kely akaiky hoe tsy ohatr'izao antsika raha tsy miasa Andriamanitra. Tsy ohatr'izao ianao, efa ravy ianao. Alohany tohizako androany satria sarobidy be ny afatra manaraka eo, dia mba tsika ianao ireconnaître amin'ny fonao rehetra. Na isika mijery televiziona, na isika mpihaino-monjam-peo, mba tiako samy aminaiky eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra mbola tsy tanteraka amin'ny fiainako ankehitriny, fa zao kosa nefa tsy ohatr'izao raha tsy miasa amin'ny fiainako ianao. Amen. Mba lazao ane zany, mba afaka milaza venao tsy tanteraka ankehitriny fa tsy ohatr'izao kosa nefa raha tsy miasa ianao Andriamanitra.
tsy ireny ianao misy fiarovan'andriamanitra amin'ny fiainanao, misy fanamboaran'andriamanitra amin'ny fiainanao, misy fanampian'andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Zay teboka voalohany. Ny faharoa dia izao, ho an'ny olona rehetra izay mahatsiaro fahasan'andriamanitra amin'ny fiainany, misy secret anankiray izay fampizarantsika. Zao lazaina hoe velominy ny asanao antenatena taona, fainy atao fantatra ao antenatena taona zany. Zany hoe mpaminany Abakoky dia milaza hoe misy zavatra mila fantatry ny olona rehetra. Ny olona tsaraina ihany dia mila malala an'ity zavatra ity. Inona ilay secret, inona ilay zava-miafina tiany Abakoka ho fantatry ny olona rehetra. Zao ny zavatra tenen'ny Abakoka hoe ny olona rehetra dia mila mahalala fa eo antenatena taona mila velomin'Andriamanitra indray zay asa teo amin'ny fiainana. Avely fandroany, ny olona rehetra dia mila malala zao zavatra zao. Rehefa tonga ny ao antenatena taona dia misy vanim-potoana spesialy eo. Tsy hoe tsy nanao Andriamanitra teo aloha, nanao Andriamanitra teo aloha, nanomboka zavatra Andriamanitra teo aloha. Fa tahaka ny milaza zany Abakoky eto hoe rehefa tonga ny ao antenatena taona dia mila atosika mafimafy kokoa ilay izy. Rehefa ao antenatena taona dia mila atosika avy amin'Andriamanitra spesialy na vaovao indray ny fiainan'ny zanak'olombelona izay iasana. Amen. Ary be dia be na masikana bavy ny kristianina latsaka amin'izany zavatra zany. Ny tiako lazaina amin'ilay latsaka dia izao, tsy mahatakatra an'izany zavatra zany. Tsika zao amin'izao vanim-potoana izao efa miditra ao anatin'ilay tapataona faharoatsika, ao anatin'ilay antenatena taona mihitsika. Ny tena marina zany dia izao, zay rehetra mahatakatra zany dia tokony mahatakatra hoe zao vanim-potoana izao mila tosika manokana indray fiainantsika avy amin'Andriamanitra. Zay asa natombony teo amin'ny fiainantsika mila tosika manokana indray. Tena kely akaiky mila tosika manokana indray hoe alasana bavy. Raha misy vanim-potoana tsy tokony ratin'ny olona dia ilay antenatena taona. Ilay antenatena taona zany, ilay tosika manokana avy amin'Andriamanitra amin'ny antenatena taona dia mahatonga n'ilay tapany faharoa amin'ny taona hahatanterahana zavatra mivaingana. Mariavy ianao, Andriamanitra velomy indray ny asanao izy ao antenatena taona. Zao vanim-potoana zao zany mila tosika manokana indray ianao. Avely fandroany, avely fantelo, tsy maninona na avelina foana ary, satria ilay fiainanao mihitsy no mitaka izany hoe amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao, antenatena taona izao, miditra volana Jolay, efa nanao zavatra Andriamanitra teo aloha. Fa izao tsotra ny tenin'Andriamanitra, tsotra ny fahatakara ny mpaminany. Abakoka velomindray ny asanao Andriamanitra. Ilay natomboka ao atseho indray Andriamanitra. Amen. Zany tsodrananao, izy tosika manokana avy any an-danitra ny fiainanao amin'izao antenatena taona izao. Izy ranoram-pitahiana manokana avy any an-danitra ny fiainanao amin'izao antenatena taona izao. Androtsaka manokana an'izany Andriamanitra ka hikolokolo ny asanao. Amen. Ny tena marina zao antenatena izao, antenatena taona izao ka masikana bavy, mila manamafy na mila mandray tsodrano vaovao indray ary. Zao antenatena taona izao mila mandray ositra vaovao indray ary. Zao antenatena taona izao mila mandray herin'Andriamanitra vaovao indray ary. Mila fanavaozana, mila tosika. Zao antenatena taona izao mila raha tiako hitohy hatramin'ny farany ilay izy dia izao mila fahasoavana indray ary. Tsy haiko ianao manao ohatranahako fa aka ohatra tsotra aminao ahako. Za dia manana telefona. Ny telefona
vitsika zany hoe telefôna le écran lehibe reny iana zao iPhone dia zao ny zavatra vitsikely reny hoe chargenao zao chargenao maraina ohatra na alina ohatra dia ampiasainao manomboka maraina ary tena ampiasainao be no tonga arivo mbola velona. Za matetika ny telefônako satria za tena mampiasa ny olona zay tafaraka amiko dia misy gaga mihitsy hoe arenao be tsy mijana misy telefôna io misy telefôna midina foanao misy message foanao tsy haiko firy taminareo ny antsoana ka tsy voarayako fa tena miasa be ny ana telefôna satria niasana pasteur voalohany indrindra tsy hoe mitokoteny isan-kalahady fa ny tena pasteur dia mikarakara ny mpino rehetra mandritry ny tontolo androny manomboka latsinainy hatramin'ny lahady tapany kely amin'ny asanay mitokoteny isan-kalahady raha pasteur maty telefôna zany mampieritreritra ihany ka tsy marina ve dia zao ny zavatra tsy katro falasaka nabava tsy haiko ianao na manao an'izany maraina chargé 100% ny telefônako dia mandeha ny journée dia zao ny zavatra ataoko vao tonga ao an-trano andro 12 na miray iny ny sakafo atoandro dia ina ny ataoko chargéko indray le telefôna fa maninona chargéko ny telefônako sao dia hoe tsy tonga raha riva ny charge ny bateria azonao hoe dia ohatra zay ka lasaka nabavy dia hoe velomy indray ny asanao eo an-tenatena taona tsy hoe efa maty le asa tsy hoe efa tsisy tsolo le charge an'ilay bateria fa izao mbola misy le charge an'ilay bateria fa sao dia lany le bateria dia mila velomiko indray mila chargeko indray ny atoandro be dia be ny kristiana ka lasaka nabavy efa lany le bateria amin'ny fiainana zay izy vao tonga indray ty am-piangonana dia miteny pastera mba eto ambavaka indray tsy ohatry zany le izy ka ny fandeha le izy dia zao enao mahatsapa fa misy asan'andriamanitra ao amin'ny fiainanao enao mihitsy antenatena taona no mila chargena indray tena keno kakanao mila chargena indray ianao mila tsodrandray ianao antenatena taona mila osotra vaovao indray ianao antenatena taona mila fahasoavana vaovao indray ianao antenatena taona zay mahatonga ny baiboly milaza hoe ny taniko zizy kosa ny taniko kosa sandratrao ho tahaka ny anyomby manga miositra diloilo vaovao ako zany hoe miositra diloilo tamin'ny omaly fa izao androany miositra diloilo vaovao indray raha riva zao tsika ho an'izay eto amin'ity toerana ity firehetana ara-pana vaovao atenatena taona tsaronao ianao tamin'ny voananomboka ny taona tamin'ny voananomboka ny taona ohatra ny hitako hoe tsika tsy raray avy eto samy naka fanapahakevitra tsika tamin'ny fiainana samy mba hoe tena zany ty taona ty raha mandinika ianao vao manomboka ny taona tsisy olona mirehatra ohatranao maka fanapahakevitra tsy raha te fitombavaka mihitsy amaky baiboly manontolo amin'ity taona ty samy maka résolution atsikitsika hoe zanao an'izao amin'ity taona ty zanao an'izao amin'ity taona ty rehefa mandeha nefa le fotoana inona zavatra nitrany ohatra ny adiny le izy ohatra ny somary lefilefy zany le izy zay ka lasaka nabavy mahatonga ny hoe antenatena taona mila chargena indray tsika teny keno kaikanao mila chargena indray tsika hoe zany ka lasaka nabavy mahatonga anay tena hoe ao anatin'ny fonay ao manomboka amin'ny alahady zao tsika anomboka fito alahady isika io fito alahady io dia izao mandritry ny alahady fito tsodrany fito ary fototra fito na fiainana mijery anao fa ho fenonay afiso indray eka ny tanàna ho an'ny olona zay mijery dia hoe io indray fa mihetsiketsika indray ny finoana io indray le izy ka lasaka nabavy eo tsy hoe ny fiangonany finoana mihetsiketsika na pastora intso mihetsiketsika fa ny fahamarinana dia izao rehefa tonga ny atsasaky ny taona mila chargentsika ary zany zarainay ho atsika rehetra na any tokantrano zay mijery télévision na ho atsika zay mihainonjapeo mila chargentsika
zay mahatonga antsika hoe manomboka ny alahady zao alahady faefatra amby folony volana jolay ka hatramin'ny alahady farany amin'ny volana aogosta mandray sarytsika 7 alahady tsodrany 7 fanalahity 7 zay le izy tsodrany 7 fanalahity 7 agazagaga ianao fa nafatra mpanompon'Andriamanitra ho ataoko anaky 7 no mitoro-teny eto amelina satria nahoana atenatena taona mila velomina indraytsika miositra diloilo vaovao amelina tapany farany amin'ny afatra agaraska nabavy dia zao atenatena taona zany fotoana manokana anaovana zavatra fotoana manokana ilaiko ireo chargen'Andriamanitra nandray fotoana manokana ilaiko raha olona mifahatakarana tahaka ny Abakoka dia mahalala hoe nanao zavatra foana Andriamanitra fa eo atenatenany taona mila velomina indray tsika tsy hoe Andriamanitra manana olana fa isika mila velomina indray satria nahoana raha mandika ianao rehefa atenatena taona ohatrany efa hoentin'ny fomba filazan'ny tanora moa hoe ohatrany entin'ny domo zany tsika entin'ny fiainantsika nefa ny tena marina tsika tsy tokony entin'ny fiainana fa isika ny tokony maninona ny fiainana tondra ny fiainana fa hoanana atateraka an'izany atenatena taona mila velomina indray tsika mila misarja tsodrano mila misarja herin'Andriamanitra mila misarja fahasoavana mila misarja tenin'Andriamanitra mila mandray fanalahidy ary na efa ero ary nandritra ny taona le fanalahidy dia mbola mila misarge amin'izy indray tsika misy olona ndraika lasaka nabavy tsy tia teny miverina zany vao mandeha le tokoteny efa reto zany vao miainga le tokoteny efa reny ka lasaka nabavy eo na efa renao ary eo enao mbola tian'Andriamanitra chargena le izy indray amen na tenekeno kaikinao enao mbola tian'Andriamanitra chargena am'le izy hoe mila tandremana ka lasaka nabavy ary tiano amaranako ny afatra androany ao anatin'ny 10 minitra dia zao ao anatin'ny antenatena taona Andriamanitra zany te hamelona fa mila mitandrina fa sao dia zandray le mamono Andriamanitra te hamelona nefa zandray lay mamono sao dia zandray miantso amin'ity tapataona faharoa ty hoe zandray miantso fiainana mitsolopolopy amin'ny ahoana moa zany lasaka nabavy aka ohatra aminao nanomboka ny taona ny inspiré an'Andriamanitra rehefa nandeha ny taona be loatra ny zavatra natao adiko daholo ny zavatra rehetra dia inona zavatra ataoko lasa manomboka miaka mivavaka zao ririna be dia be mihitsy zao ny olona mijenga amin'ny télévision alahady maraina raha moa izy tamin'ny alohany atoky asabotsy hoe za monjy an'le fotoana amin'ny fito sasany tonga amin'ny maraina amin'ny 5 maraina manmiry firy izy dia ozy izy hoe aloha indray le amin'ny folo aza menao fa ohatrany hoe ianao le izy fa tsika tsiraray avy ka lasaka nabavy mila miara-manolosika an'Andriamanitra miara-manolosika amin'Andriamanitra lay tapataona faharoatsika Andriamanitra velomina indray ny asanao amin'ny fiainako amin'ny tapataona faharoa ary tsy mety eo Andriamanitra manosika mamelona indray dia za tsy mamelona indray mila miara-mamelona amin'Andriamanitra tena keno akaikinao mila miara-mamelona amin'Andriamanitra hoe ty tapataona faharoa ty zany mila manosika indray aho mila maninona mila manosika amin'ny fiainako aho mila mandinika hoe ahoana moa zany le fiainako amin'ity tapataona faharoa ty vonona amin'ilay fahombiasana ve mila mandalina ny fiainako mba hoenty ny anosehan'Andriamanitra azy mariavy ianao mila maka fanapaha-kevitra indray ahako amin'izao atenatena ny taona zao hoe mila miverina amin'ilay tena izy aho maria tsara ve ianao amin'izao tapataona faharoa zao mila mazoto kokoa indray aho raha nazoto tamin'ny voalohany taona eto tenatena taona mila mazoto mihoatra ahako satria mila velomina tsara mihitsy tena keno akaikinao mila velomina tsara le fiainana hoe
fahafafy ny tapataona faharoa ny tsara mila manosika ny ara-panahiko bebe kokoa tia zavatra tsikatro efa miazakazaka manomboka moro fa rehefa manomboka misasaka ny azakazaka manomboka mitaky daholo amin'izay ny avizanana zany ve manomboka mireraka amin'izay kanefa fahamarinana dia izao arakaraka ny mahareraka no mahakaiky ny arrivé tenekeo no akaikinao arakaraka ny mahareraka no mahakaiky ny arrivé hoe ahoana tsara matoy ianao zany tady efa horeraka dikan'izay efa be dia be zay lalana vitanao ahoana aveko fandroana matoy zay ianao mahatsapantenanao ohatra manomboka mireraka efa be dia be zay lalana vitanao ny fantanina efa navita lalana betsaka indray ve vao horeraka efa navita lalana betsaka indray ve vao iabandona vatenekeno akaikinao efa navita indray ve vao iabandona hoe tenekeno akaikinao hoe tsy fotoana iabandonina tsony zao hoe inona ny tokony ataonao zao zao ianao zany zao le miantso an'Andriamanitra efa betsaka zay nitranga tamin'ny taona io zay a fa rehefa tsy rava tamin'iny tsy rava tsony fa nareraka ia zao mbola iazakazaka ihany a mbola fehoerina fa fehoerina Andriamanitra amen azany ilaina ty tapataona faharoa ty ary anasako antsika rehetra zay mijery télévision mpienonjapeo mety efa miainy foana ianao fa tonga amin'izay fotoana zao andao amin'izay tsika mivoery bebe kokoa tsika efa manomboka vizavizany mihitsy mila hery bebe kokoa amin'izay tsika alahady manomboka alahady efatra amby folo volana jolay zao amin'ny fito sasany vidingana voalohany amin'ny folo vidingana faharoa tolakandro amin'ny ora sasany amboara ny programanao satria ny tapataona faharoa mila hery vaovao ako mila diloiny vaovao ako tenekeno kakina tapataona faharoa mila hery vaovao mila diloiny vaovao e mila tsodrano mila atosika ako mila veloma ako tahaka ny bateri io tsy mila hoe lantanteraka voacharge tahaka ny miazakazaka manao baky io efa vitako ve 600 mètres efa 400 mètres ve sisany lohako ao dia horeraka ve non 400 mètres sisa ny alalako efa kely sisa dia hitranga le zavatra ny alalako an'izay efa fantatra efa be dia be vitako betsaka zay nitranga zay tamin'ity taona ity e tenekeno akaikinao betsaka zay nitranga zay tamin'ity taona ity hoe fa izao matoa betsaka nitranga efa hitranga amin'izay zany le izy efa mialany amin'izay le avy amin'Andriamanitra efa mialany kely sisa le avy amin'Andriamanitra tenekeno akaikinao kely sisa le avy amin'Andriamanitra hoe courage ianao eto miroksi zany tsika manovoery anasana tsika rehetra tsakanavaka tomy fianakavianao manomboka amin'ny aignan'io satria nahoana sarobidy manomboka amin'ny alahady efatra amby folo volana jolay sarobidy ny zavatra voarainao mandray fanalahidy ianao andray valaka andray fahasoavana andray tsodrano andray osona andray fanosogana diloiny satria nahoana ho atosika bebe kokoa ianao tapataona faharoa tenekeno akaikinao hoe tena mila tosika bebe kokoa tapataona faharoa vavaka tsika toko rahainay eo makasitraka anao zay niavatra omenao raha mitoerana misy anay ankehitriny tsy fotoana hijanonana intsony tsy fotoana avariana intsony na be dia be ary ny zavatra mitranga manodidina anay fa ny tapataona faharoa tapataona fandresena tapataona andrasy anay an'ilay loka tapataona ahatokavanay amin'ilay tanjon'Andriamanitra tapataona hitrangana zavatra amin'izay amin'ny fiainanay betsaka ny ady tao aloha ny aretanay fa zao kosa anjaranay amin'izay zao mandresy anjaranay amin'izay zao mandray an'ilay fahasoavana voafaritra ho an'ny tapataona faharoa raha eo tahina ho manokana ny entsiraray avy na nieto amin'ny fiangonana roksi Antaninarenina na zay rehetra miaino onjapeo na zay rehetra mijery ny télévision tapataona faharoa ho feno hery izy
ho fenitanjaka ara-panahy izy, tsy ho reraka izy amin'ny tapataona faharoa, tsy ho sasatra izy amin'ny tapataona faharoa, fa tapataona faharoa vao mainka hijoro izy, vao mainka hahery izy, vao mainka hiazakazaka izy, vao mainka ho feno fanahy izy, satria miaraka aminao Andriamanitra. Andray famelombelomana amin'ny tenatena tao. Mba tsy hivavaka ianao androany ilaza hoe Tompo, tapataona faharoa tsy ho diso famelombelomana avy aminao Andriamanitra izany. Misaotra Tompo noho ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sika rehetra anao hoe amen.